anapaka-pompotsika ny fiadanan'i Kristy. Vavakisika dia raha sy misaotranao zay raha eo fa tojo amin'ity alatsinainy 15 aogositra 2024 ko manome izao anay ny mofinaina ho anay anio mba hatonga anay avitika trano amin'ny fanorantenanao sy hafanafo koa amin'ny fanaovana ny sitraponao iny amin'ity andro. Saotra Jesosy teny tokanofo. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity 15 aogositra dia asan'ny apôstôly toko 2 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny mamakinalina dia nivavaka sy mira fidiranan'Andriamanitra Paoly Silasy ary neno azy ny mpivarotra ary nisy tany mafy be mafy avy tampoka ka nisokodina ny fanarenan'ny tranomaizina. Nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, mivavy koa fahatongan'izy rehetra dia natsaro ny mpiamby tao tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa dia nanatsoaka ny savana izy ka saika hamono teny satria nataony fahefanandositra ny vato. Fa Paoly niantso tamin'ny fiamahery ka nanao hoe aza hamono tena fa atao amin'izay rehetra. Ary izy niantso ireo, niantso jiro ka retsaka miditra sady torakovitra ka nikoka teo anatrehany Paoly Silasy. Ary efa mety nivoaka izy vola toy izy, tompoko inona no mety atao anay mba vonjena zay? Dia hoy izy vola nohon'ny Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny amponanao. Ary izy vola toy ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra atao an-traminy ary nandray azy vola izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny diakapony ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay rehetra azy rehetra. Ary efa nidiny niakatra ao an-trano izy vola dia nomosony hanina teo anoloana dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Masonao manamasinana anay amin'ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Hafa kely gavana nyity zavatra sy teto. Olona jajo fatoka tao tranomaizina indro ny vany fatorany ary misokatra koa ny varavarana. Zao mivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, mivavy koa ny fatorana rehetra, vokatr'ireo olona nanao hira fidirana sy mivavaka tamin'Andriamanitra. Mivavaka sy hira fidirana Paoly Silasy dia neno azy mivavaka. Vokany mivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, mivavy koa fatorana rehetra. Inona nataonao izolanao ny finoana? Mahazo mivavaka sy manao hira fidirana. Mahazo mitoraka amin'Andriamanitra, mahazo mankalaza azy, tsy manome voninahitra azy, indrindra misaotra azy, fa izany mahatsy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Ny eto dia mivavy fatorana, mivony varavarana fotsy. Saika hamono tena reto mpiandraikitra ny fatotra ka hoy izy aza mamono tena hoy izy vola Paoly Silasy fa ataon'izay. Dia vakivava reto ka nandiany tompo inona no mety ataonay mba ho vonjeny zay andiny telopolo. Dia nahazo teny mamy izy hoe minoany Jesosy tompo dia vonjena ianao sy namponanao. Vokany nanaitra ny Jesosy tompo ny olona rehetra tao amin'ny mpiandraikitra ny fonjy. Vokany dia natao batisa koa izy mba amin'ny amponana. Izany ny vokatry ny finoana, natao batisa koa izy mba amin'ny amponana. Izay olona miazona amin'ny finoana izany dia lasa seho amin'ny fanoratena atao batisa izy mba amin'ny amponana. Dia volazy hoe nino an'Andriamanitra izay rehetra. Nino an'Andriamanitra. Izany gavana ny vokatry ny fiazonana amin'ny finoana. Ny fijoroana vavan'olombelona ka tsy mivadika amin'Andriamanitra na ao anatiny mangidin'ina azy dia mahatonga ny olona kosa nino an'Andriamanitra koa rehefa mahita ny fijoroako sy fijoroanao amin'ny finoana hatramin'ny vonoka hatramin'ny faly. Paoly Silasy ny ohatra volona tamin'izany eta vita ny nampivafo
olona rehetra fianakitany fontsy. Ny manana konanko dia ninon'Andriamanitra. Izany volazy eto mamy izay rehetra atao an-traminy dia efa nino an'Andriamanitra andiny fiainantena. Vao izany koa ny fitsoko vavolombelona sy fitonona vavolombelona dia amin'izao ty mahatratra ny olona rehetra tokoa ny filazantsara vokatry ny fiazoanantsika amin'ny fonina tsy fivadintsika amin'ny Kristy. Na inona mandroantsika na hitondrahantsika mandidy azy dia feno fahaleovan-tenan'i Kristy dia anapa-kevitra koa ny olona hoe andehanan'ny eo izay fahitanareo koa fanotahanareo Andriamanitra. Ny bokin'i Zakaria misy an'izay teny izay entina ataontsika fiteny amin'izao nofinainy izao hoe andeha koa izay anaraka an'ireo fa fantatra hoe fanotahanareo Andriamanitra. Ery amin'ny Zakaria toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo. Andeha hiaraka aminareo izay fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Dia azoto io vavolombelontsika hiazona amin'ny fonantsika dia mba hiobava ny olona rehetra manodidina antsika io. Andeha hiaraka aminareo izay fa renay fa momba anareo Andriamanitra. Zakaria toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo tapany faha. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa lehibe ny fitiavanao anay. Tianao izay misahy jovavolombelona ka tonga ny olona rehetra koa anaiky anao tompo sy mpamonjy komenay tompo ny fasahiana jovavolombelona ary tsy anatahotra fa hiazona amin'ny foninay namorana misarika ary tsy mena fanao izay mba fanamahery ka tsy menatra ny vavolombelona naiza naiza any afinafina. Dia sitraka ny ary varaka hoe ainay izay mandanitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minay niny amin'ny masazo anay ary mamela ny herim-pay tahaka namelana izay meloka taminay izay mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny totrano ary fiadanan'Andriamanitra izay miotra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo ny Kristy Jesosy matoky izay miantso anareo sady izany amin'ny izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.